Shalom, shalom. Shalom, shalom. Marhaba sikilizaji. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Fanakabinari Shambughamuri. Shalom, shalom ku wani aruri manaraka ni Facebook si Facebook yana lugana hanzo. Shalom, shalom ku Rabbi Aina. Shalom, shalom Rabbi Yoshua. Neza tashem. Viti. Mandele micro. Baruch Hashem. Zany anao zany tsika Bezat Hashem alohan'ny hiditra ny fetiny Purim satria amin'ny mila jerena fotsiny ny ora any Madagasikara hoe amin'ny firy no manomboka ny fifadikanana satria miditra amin'ny fifadikanana alohan'ny hiditra amin'ny fetiny Purim. Bezat Hashem dia jerena fotsiny ny ora amin'ny aiza moa izy teo azafady any Madagasikara zany zao satria mila manana ino moa izy teo application manome an'ilay ora hoe amin'ny ovinany manomboka ny fifadikanana ny antsoina hoe jeûne d'Esther na ny fifadikanana ny Esther. Ity zao ndasodety amin'ny alota shahar no mitsahatra misakafo. Ino dikan'izany ny ipoiran'ny fanombohan'ny maraina fiakaran'ny maraina zany ohatra hoe adika izy. Dia io no jerena amin'ny application dia eo zany manomboka ny fifadikanana dia tapitra amin'ny Tset Akochavim na Mangirandratsy. Toda. Zay zany ny ora anombohana an'ilay jeûne-ny Esther na ny fifadikanana ny Esther dia vita amin'ny hariva rehefa mipoitra ny kintana Bezat Hashem. Dia zay zany mila jerena satria miovaova ny ora arakaraky ny toerana misy antsika moa zany Bezat Hashem. Dia alohan'izay zany misy fanontaniana satria anozy antsika zao varavarana fahatelo ny Shahar Kedoshah amin'ny chapitre voalohany. Inona no hitantsika tamin'ny heriny Bezat Hashem? Kasika inona ny zavatra niresantsika tamin'ny heriny? Tamin'ny herinandro zany. Tamin'ny herinandro lasa. Shalom, shalom Rabbi. Shalom, shalom. Bezat Hashem ny anisan'ny hitantsika tamin'ny heriny dia niresaka momba ny arba Yesodot-ny Midot Raot isika miaraka amin'ireo zanany. Tao amin'ny famaranana ny Shahar Shnia. Hitantsika izy tamin'ny deux semaines totsika nefa nanao an'izay tohizana izy tamin'ny farany teo. Hitantsika zany ny arba Yesodot sy ny Toldot dia inona koa mbola nitohizantsika kely izy teo. Misy zavatra hitantsika izay hidirantsika landalina kokoa amin'izao cours zao. Ny zavatra ny resahany Rabbi Chaim Vital. David ve? Dia ny anisan'ny resana ihany koa ny mifanohatra amin'ny ireo arba Yesodot-ny Midot Raot ireo dia mifanohatra amin'ireo zany dia ilay Midot Tovot tokony hifanaraka aminazy. Dia niresantsika tao ihany koa ny momba ny fomba fahazoana izany hoe ny ambaratonga ahafahana mahazo ny atao hoe nefesh sikli sy ny roach sikli. Ny neshama sikli. Tamin'ny heriny ve tsika nahita an'izay? Tamin'ny heriny.
tamin'ny heriny. tamin'ny herinandro lasa teo. Le resaka le inona moa zany ny farany resahantsika dia ny resaka momba ny atao hoe ny nakamory moa izy teo, Khasid Gamour sy ny hoe Tsadik Gamour. Toga. Inona zany inona ny mahasamihafa an'izy roa? Inona antsoina hoe tsadika zany zao? Zay définition mila tonga dia fantatra zao zany. Tsy mila tonga dia fantatra fa hitantsika ilay izy dia afaka valiana. Dia Zaratashema ny atao hoe tsadika raha araka le fanazavana teo zany tamin'ny hery moa zany dia ny hoe ilay olona izay miady amin'ny IATSR zany, izany hoe mianatra mifeny atao hoe IATSR. Dia ny Khasid. Dia ny Khasid indray olona efa nahafeny IATSR, izany hoe olona miara-miasa amin'ny IATSR zany. Tsy miady intsony zany izy bao khashania. Reny le Todato Daraba Ali Khemishai. Ireo ny zavatra antsika tamin'ny herinandro lasa teo. Ny définition ny antsoina hoe Tsadik Gamour sy Khasid Gamour. Fa ho hitantsika zao hiditra amin'ny Tsipri antsika zao ao anatin'izay famaritana Todato Daraba. Famaritana. Hitantsika zany amin'io fa misy sokajy maromaro ao anatiny. Satria misy ny antsoina hoe tsadika tsotra, misy ny antsoina hoe tsadik lo Gamour, misy ny antsoina hoe tsadik Gamour, dia misy koa ny antsoina hoe Khasid. Hitantsika zany zao hoe hiditra ao amin'ny Sipriany ao amin'andalina kokoa amin'ireny sokajy maromaro misy an'izay zavatra zay. Zay zatashema Todato Daraba tonga dia anonga zany sika. Eto zany sika zao Donc شعار شليشي شعار هاشليشي ببيئور شم تصديق أو حسيد بإيخ هتاب بإيخ يكيم أدم شتى بخنوت إلو بإنيان معسي. So zany hitantsika anatin'ity varavarana fahatelo ity ny fanazavana ny antsoina hoe tsadik sy ny Khasid, ary anazava koa tsika ny antsoina ny hoe ahoana tokony atao amin'ny lafiny antsoina hoe maase na ny zavatra azo atao zany azahoana an'ireo dinganareo. Zay zany tanjona an'ity varavarana fahatelo ity. Zao izy zany. Rabi Khaim Vital. Hine aish الشيخ ندفع رخو أوتو لحيوت با لتهير ولهيتكدش لكبل علاف علم الخشمايم الأميتتا يخين עצמו בכל כוחו ויזדרז לקיים כל תרי"ג מצוות כי בקיומם יושלמו תרי"ג איברים וגידים של נפשו השכלית כנזכר בשעה ראשון. הנה זיזי מזוותן תנינתו. Zao izy. Raha misy zany zao izy ish anankiray, olona anankiray. Mila tazomina le teny antsoina hoe ish satria tsy nampiasa Adam eto Rabi Khaim Vital fa ish. Misy antony zay satria misy samihafa ny antsoina hoe Adam, ish, gever sy anashim. Dia هنا أعيش الشيخ ندفع روحه أوتو لحيوت با لتهير ولتكدش لكبل علاف أول معبود شمايم. رميس أولا نكري إذن إيش نكري تنا ميزك ميسيزك اللي بيتون يوم لافني أراباناس يوم لافني فاماسين نوزيز يعكتفون من رسك فاماسين نزن دي ميعكتفون من دينجنا أرابانا spirituel روحاني. Dia mandray izy izy ho raisiny eo aminy izy ny antsoina hoe Aul Malchut Shamaim na ny Torah rehetra rehetra zany dikan'izay le 613 mitzvot
anatin'ny Torah mandray an'iny hoentina ataony iainana hoy izy le izy. Ary izy tsy izy hoe samy hoe al hamitit tsy vitany hoe mandray ny 613 mitzvot fotsiny hoy izy fa 613 mitzvot anaty zay tena izy, zay tena marina, amitata. Tena izy zany. Ina dikan'izay manao ny 613 mitzvot alpisod. Fantatrao daholo zany dingana efatra. Ary tanterahanao ny sitrapony Hashem satria ny sitrapony Hashem no antsoina hoe 613 mitzvot zafady na didy. De tanterahanao reny de inona izy zavatra mitranga. Yakin atzmo bechol kochov izdarech lekayem kol taryag mitzvot. De zay hoy izy tena vonina hoy izy ary andray andreo 613 mitzvot. Le 370 didy napetraky Hashem ho an'ny Israel. Ki yumam yushlemu taryag evarim vegidim shel nafsho ha-sichlit. Satria hoy izy rehefa raisiny zay reo didy 370 reo de feno tanteraka zany hoy izy zany reo tova sy fantsona na gidim sy evarim zay misy ao anatin'ny fanahy antsoina hoe nefesh sichli. Za zany tonga de mandroso satria ny koro efa nataontsika, efa nalazatsika inona daholo dikan'izay nefesh sichli ho an'izay tsy mahalala zany de manasa anareo mijery an'ireo koro tany aloha azahoana an'izay concept rehetra resako zao satria izy zany efa nivakitsika nianarantsika de efa fantatra zany zao. Tonga de mandroso zany za hoe nefesh sichli any misy an'ilay 613 mitzvot. De 613 mitzvot nefa mifandray amin'ny 613 na tova sy fantsona. Zay ao anatin'izay fanahy zany vatana ara-panahy moa zany zay alaoza ataontsika an'izay sichli nefesh sichli. Kanizy ka araky nitatsika izy tany amin'ny varavarana voalohany. Ki im tihaser mimeno mitzvah achat min ramah mitzvot adayin hu haser ever echad minafshu ve'alav neema ve'hesron lo yuchal lehimanot. De raha ohatra hoy izy ka minifatarina zany zao izy fa raha ohatra ka misy mitzvah anankiray, mitzvah pozitif io na ataontsika ohatra atao amin'ny teny gasy misy fomba anankiray tsy tanterahana de manjary tsy ampy hoy izy ile 470 sy 400 tova ao anatin'izay vatana ara-panahy zay antsoina hoe nefesh sichli. Anankiray fotony izy tsy ampy de tonga de atsonana hoy izy le olona io inona fiantsona azy fiantsonan'ny olona hoe mitzvot adana hu haser evach ve'alav ho an'ny olona zay tsy nanatanteraka an'le 248 mitzvot positif reo zany hoy izy de zao no resahana aminy. Chesron lo yuchal lehamon. De tsy ampy zavatra maro be hoy izy ao anatin'izay olona zay nefa anankiray fotsiny mitzvah tsy tanterahana de zay hoy izy ny any amin'ny Kohelet. Kohelet iny izy any amin'ny Kohelet no resaka an'izay ty izy ty. Kohelet tiany référence raha ohatra tianareo jerena. Misy zavatra tsy ampy be dia be hoy izy ao anatin'ny olona anankiray zay. Iza zay resahany zay le olona anankiray nefa tsy nahavita sy nahatanteraka mitzvah positif anankiray. Zay zany no misy zavatra tokony raisitsika. Tsika afaka tokony mijanona antsika fa ohatran'izao zany le izy. Ny mitzvot rehetrarehetra tokony tanterahana maninona satria reo no manome aina n'ilay vatana ara-panahy antsoina hoe nefesh sichli. De zay hoy izy raha vao tsy ampy anankiray fotsiny hoy izy ny ao anatin'izay de fa antsoina hoe PDB hoy izy tsy voatanisa hoy izy ny zavatra tsy ampy ao anatin'ity olona ty nefa ray ihany ny mitzvah tsy natao. Alolo anoy tohizina kely vety. Adan hu haser evach echad ok. Veze yoter hamur miklal kol ish asher bo mum lo yikrav. Ary zay koa izy le dikan'le pasuk verset hita anatin'ny Torah milaza hoe zay rehetrarehetra
tsy misy adisona zany, misy adisona fa misy zavatra tsy nety. Ino dikan'izay misy zany moma zany misy simba zay izy moma zany moma antsoina hoe simba. Zay olona rehetrarehetra misy simba ozy izy dia tsy afaka manatona anahy. Inona zay pasoky zay rehefa amin'ilay sorona amena ho an'ny Hachem. Raha ohatra ozy izy misy osy anankiray ho amena kanefa hoe tapaka ny tongotrany dia tsy azo atao korban, tsy azo atao sorona ho an'ny Hachem satria misy simba. Dia zay zavatra zay ozy izy fantaro fa ny zavatra io hoe ho an'ny osy io le simba tsy afaka manatona ny Hachem, mitovy an'io koa anao ozy izy raha ohatra ka tsy ampy ny tova ao anatin'ilay fanahy antsoina hoe nefesh sirli. Dikan'izay tsy afaka manatona ny Hachem, na dia te hanatona ary ianao te hifandray amin'ny Hachem, tsy afaka manatona satria tsy ampy ilay tova. Misy hoe sampona zany, misy sampona ilay zavatra, ilay fanahy, fa tsy ohatran'ny antsoina hoe Adam, satria ny Adam misy ny antsoina hoe 248 mitzvot positif na 248 organes et 365 tendances vaines, zay zany izy amin'ny teny frantsay. Reny io no zay ho afaka antsoina hoe Adam ilay olona dia amin'izay fotoana zay afaka manatona an'izy Hachem. Dia inona ozy izy? Ikrav tsy afaka manatona. Ar misy qui imam ve'avar al mitzvah achat me shassa mitzvot lo ta'ase nikra ba'al mum mamash. Fa zao kosa ozy izy. Raha ohatra ka misy olona anankiray ozy izy, feno zany ny tovany 248 mitzvot ananany daholo satria ataony le zavatra 770 sy 400 lay zavatra tova 770 sy 400 ampy ao anatin'le fanahy vatana ara-panana. Kanefa ozy izy nandika lalàna nandika mitzvah anankiray fotsiny izy ozy izy. Anankiray. Dia inona ozy izy nantsona ny olona io? Anankiray fotsiny nandikany dia ozy izy Baal mum mash. Inona dikan'izany? Io ozy izy no tena antsoina hoe tompony na tompon'ny ahoana zany dikan'ity? Tompon'ny fahasimbana. Izy zany tena hoe betsaka simba ao anatin'ny fanahy. Inona dikan'izany? Raha ohatra ka misy fomba anankiray tsy natao na mitzvot positif dia tsy ampy an'iny mitzvah iny zany anatin'le fanahy, le vatana ara-panahy. Inona dikan'izany? Tsy ampy tova anankiray ao anatin'izy dia antsoina anao hoe misy tsy mety na misy simba kely. Fa ny olona anankiray mandika fady ozy izy na mandika ny mitzvah negatif, tonga dia antsoina izy ozy izy hoe Baal mum mamash na izy no tena be simba indrindra. Inona zany ny afatra eto hoe sarotra kokoa izy ny olona tsy mandika fady toy izay olona tsy natateraka fomba. Zay zavatra zay ananantsika anatin'ny kolontsaina malagasy. Toda angambana adika ohatran'izay toda raha Chaim Ishai tompon'ny fahasamponana ny antsoina hoe Baale mum. Sampona zany ny antsoina tena tompony zay izy tompon'ny fahasamponana ny antsoina hoe Baal mum. Dia averiko ihany le izy sarotra kokoa ho an'ny olona le olona anankiray izay nandika fady zany dia tena tsy afaka manatona ny Hachem, tsy afaka manatona ny fahamasinana satria mandika fady. Ireo fady rehetrarehetra nananantsika hatramin'izay ao anatin'ny fomba malagasy, inona azo ny tanjona? Azahoantsika, azahoan'ny olombelona manatona ny fahamasinana, manatona ny Hachem. Raha voadity misy antsoina hoe dika fady dia efa very zay zavatra zay ary tonga dia ozy izy Hachem hoe aza manatona anao fa tsy anao ary ny hoe misy sampona kely fa anao no tena tompon'ny fahasamponana. Zay zany mila tazomina ary misy zavatra ohatran'izao le izy. Raha ohatra ka misy kolontsaina na finoana mitondra anao mandika ny fadinao, tonga dia fantatrao ny tanjona n'izay kolontsaina sy izay finoana izay ao ambadika an'izay. Inona dikan'izay? Tsy tiana anao manatona ny Hachem, tsy tiana anao manatona ny Zanahary. Avelany ianao mandika ny fadinao hoentina amin'ilay hoe efa vita zavatra rehetra fa azonao atao zao zavatra zao, azonao hoaninao ity fady ity, azonao dikana reto fomba reto aza atao. Inona tanjon'izany fieritseritra ohatran'izay?
Animbana ny hasina azahoany dia tsy afaka manatina HM intsony ianao, tsisy fahamasinana intsony. Bikany vital io sary akedo sa fa tsy za. بعلمهم ماشكين تبع في حقيقة ماشي أشفاء بأدم أرزوزي منين اللي ولا من ديك فاد نتنا ساش تندين دوزي زاتي ni fado izy zany dia mifandray amreo fantsona. Ny fantsona no mitondra an'ilay sakafo azahoan'ny tova rehetrarehetra miaina. Inona dikan'izany? Raha vao misy olona anankiray zany mandika fady dia tapaka ilay fantsona na tuyau. Tapaka iny dia inona dikan'izay? Tsy tova anankiray fotsiny simba fa mety tova maromaro. Araka ny efa nazavantsika andaso angambany anao kisarisary kely angambany andaso vety a. Atao ohatran'izao. Ataontsika ohatran'izao. Ny ZHM. Inona pisitra izao angambany. Vite, hein? Vite, 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 vite. Ok. Vita izay dia maka somary sarotsarotry anao izy. Ahoana zany naovana ity? Eza tasy. Sika hanao sary fa tsy mety le somary sarotsarotry manovana izy fa aleo tonga dia azavana ohatran'izao angambany. Araky mety efa mazava ilay izy fa ohatran'izao zany izy. Ohatra hoe eto zany misy tova anankiray. Tia fomba anankiray no manome sakafo an'io tovan'ilay amin'ilay vatana ara-panahy io. Fomba iny zany ohatra tsy ataon'ilay olona dia malefaka ilay tova dia Ansve Shalom raha ohatra tena tsy ataon'ilay fomba dia maty ny tova ara-panahy iny. Dia nefa ity tova ity mifandray misy fifandraisany amin'ny tova anankiray hafa ohatran'izao. Dia inona ny fifandraisany? Iny ilay fantsina na mitsivoty negatif na fady. Raha ohatra zany ny olona anankiray ity fotsiny tsy nataony ilay fomba dia ilay tova ity ihany no maty fa sisan'izay mbola afaka mbola miaina. Fa raha ohatra ka mandika fady anankiray ilay olona na mandika mitsivoty negatif dia ilay fantsina mifandraisana n'izy roa no simba. Inona dikan'izay? Tonga dia mety maty izy roa. Vokatry ny fandikana fady zany fitaova anankiroa farafahakeliny no maty. Satria ny fantsina mety hoe Ansve Shalom ohatra ka tena hoe fantsina mampandray an'izy rehetrarehetra manome sakafo an'ilay tova rehetrarehetra, iny ny tapaka dia vita, tsisy intsony.
zay no mahatonga ny olona mandika fady ny tenena vital hoe izy nasona hoe Baal Mum Mamash na tompon'ny fahasamponana araky ny teneny dikany moa zany Baal Mum Mamash. Izao izy de tsy nahazo shefa tsony zany, tsy nahazo sakafo tsony zany ireo tova de maty. Ka zay le tenenitsika teo hoe raha ohatra zany ka misy olona manosika anao, mandika ny fady, nitazomin'ireo razambe tany aloha de mitanjona an'izany spiritualité zany na zany olona ohatran'izay animba ary tsy amelanao anatona ny Hashem, anatona ny fahamasinana fa hoentiny anao midina any ambany. Hazo shalom. De toizana am'izay zany ve'alav kol asher bo mum lo yikarib ki nit'avet hatzinor ve'hagid hamamshir hashefa ba'avarim. Satria izy vokatry ny fandikana fady koa de tsentsina ireo fantsona mandefa le aina sy le sakafon'le tova ara-panahy. Zay izy de rehefa tsentina ina de tsy midina de tsy mahazo sakafo zany le tova. Dina dikan'izay mereraka aloha izy voalohany de rehefa aveo marary. De Chazve Shalom raha ohatra mbola mitohy maty. Ary tsy ny tova anankiray ihany hozy izy fa mifandray amin'ny tova maromaro le izy satria mikasika ny fantona na lalan-drà moa zany ohatra adikatsika hoe lalan-drà. Ezat Hashem. Ve'alav ni'emar me'over lo yuchal litkon. De hoan'ny olona ohatran'izay hozy izy de ny pasoky ao anatin'ny kohelety koa miteny. Azatsika zao. Ay, zao hozy izy hoe alav ni'emar ty hesron lo yuchal le hamnot. Ny olona ohatran'ireo satria izy zany tsy ampy tsony izy zany le sakafo le fahazavana tokony midina izy de tsy azonao atao mihitsy tsony zany tsy afaka amboarina tsony zany izy anao le olona zany tsy zavatra azo atao tsony fa simba anao de tsy afaka amboarina tsony zany. Olona anankiray tsy afaka amboarina intsony. Satria betsaka loatra ilay zavatra simba na lasa zavatra sampona. Mais ok. Inzana zany teneny. Tasham. Pirusho akhar petirato min haulam fa zao kosa izy maninona izy hoe tsara ina zany hoe tsy afaka amboarina zany, ina zany dikany zany hoe tsy azo amboarina tsony zany hoe le fady zay midikana Chazve Shalom afaka amboarina le izy fa inona izy io pasoky io rehefa raha ohatra ka tsy nanao teshuva raha tsy niverina na nibebaka le olona tamin'le fady midikany dia rehefa miala ny tontolo ty am'izay izy zany de tsy afaka amboarina tsony satria ho azavaina fa maninona tsy afaka amboarina fa zao izy ki en kiyum ma'ase misvod haserim hanikra ma'ase satria izy fataro fa rehefa vita rehefa miala ny tontolo atsika hoe tontolo iainantsika eto ty ianao tsisy zavatra azonao atao tsony amin'ny hoe fanamboarana le zavatra rehetrarehetra simba nataonao. Ina dikan'izany eto amin'ity tontolo ity ihany no afaka manamboatra na mikarakara manamboatra ny zavatra rehetrarehetra simba tamin'le fiainana ty na le fiainana tany aloha gimikolim tasena. Ina ty nitenena eo raha vao vita izy ny fandalovana amin'ity tontolo ity de zay vitanao tamin'iny iainanao iny no iainanao any amin'ny tontolo manaraka. Fa tsy afaka anao tsony hoe mivoatra hoe andeha hoe satria any mantsy ny tonga de hitady hoe ny fahamarinana hoe tokony tsy nanao an'ity de lasa fa andeha hanamboatra an'ity zavatra tsy maty tamin'ity vanim-potoana niainako tamin'ity tontolo ity tsy mety tsony satria rohani zao any zavatra nataonao eto amin'ny gashimi satria zay antsoina hoe maase zany amin'ny olam asia na tontolo antsoina hoe asia tontolo fanaovana fanamboarana manamboatra anao misy simba izy de mila amboarinao. Ina dikan'izany mibebaka na manao hoe teshuva eto ihany izy no possible zany zavatra zany ary eto koa anao no azahoanao alalana miakatra dingana spirituel am'izay rehefa tonga any amin'ny tontolo manaraka
dia iny no zavatra vitanao taty iny no entinao any ambony dia afaka miakatra foana anao rehefa avy eo. Aiza tasiny fa mbola tsy zao zay fa ankemosh amar katovy en ma'ase vecheshbon veda'at vegomer. Zay koa izy voasoratra anatin'ny koelety ndao amin'izay jerentsika ity koelety ity fa eto hitantsika fa Rabbi Chaim Vital ao anatin'ny bokin'ny koelety izy nanoratra ny koelety azafady. Shlomo Ameler. Shlomo Ameler na mpanjaka Salomon moa zany. Zanaky David Hameler. Et Moses koelety tête Yud. כל אשר תמצא ידיך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה לחשבון ודעת, כי אין מעשה לחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. Tout ce que tes propres moyens permettent à ta main de faire, fais-le. Zavatra rehetra zay vitanao tokony vitanao amin'ny tananao izy zany dia ataovy. Satria tsisy asa tanana na maase, tsisy isa, tsisy ohatran'ny hoe misy heshbon zany, tsisy vokatra ary tsisy fahalalana, fahaizana moa zany da'at ary tsisy fahendrena soa izy any amin'ny Sheol. Sheol zany toerana anankiray izy hoe asher ata holer shama, satria le toerana zay ho andehananao amanaraka, ho andehananao any ozy izy. Inona zany inona ty niteneniny ety eto amin'ity tontolo antsoina hoe Asia eto maase, eto amin'ny Asia no azahoanao mahakany antsoina hoe vokatra ny asa tananao. Eto no azahoanao da'at, eto no azahoanao da'at na connaissance, fahalalana. Eto koa no azahoanao chokhma, fahendrena. Fa raha vita ozy izy eto amin'ity tontolo antsoina hoe Asia ty dia tsisy zavatra azonao atao intsony ozy izy. En maase chokhma heshbon veda'at vechokhma bisheol. Sheol zany raha ohatra ka dikako le Sheol dingana anankiray anatin'ny toerana antsoina hoe Gehinam na ny fahaizan'ny Besimara azy hoe afbe. Fa iza tasiny tsy zay izy fa zavatra hafa. Inona izy zavatra teneniny raha ohatra ka dikako amin'ny amin'ny teny gasy. Misy teo mitsangana sa mitsangana dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka tsony. Zay angambany izy. Mitsangana moa sa ataovy manaova. Mandehana. Mandehana. Tena zafady? Mandehana. Mandehana. Todava. Mandehana dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Zay ny afatry Rabbi Chaim Vital eto amin'ity zavatra ty niteneniny ity. Ary tsika ao anatin'ny ohabolana malagasy na manana an'izany fahendrena zany hoe ataovy le zavatra aza be torimaso fa ataovy izay tokony vita rehetra satria rehefa vita ty eto tontolo ety sao dia maninona hazo shalom maninona takizay nanao takizay satria rehefa mazoto ozy izy Rabbi Chaim Vital hoe Sheol ozy izy dia nadika hoe fasana na fiainany tsy hita. Le Sheol alpisot tsy zay. Zay mahatonga anazy tsy andikan'le izy fa zay zany fahazahoana azy aloha zao. Hoe rehefa any am-pasana zany ohatra. Fa iza tasiny zavatra hafa mihitsy ny Sheol. Eny e, manomboka amin'ny fasana moa zany le izy. Zay zany ny afatra eto hoe ataovy daholo izay tokony atao, aza mangatakandro, aza mandany fotoana, fa le fotoana eto izy mandeha be. Ary zay koa misy pirkei avot miresaka an'izay. Miasa betsaka ozy izy ny asa, ny fotoana nefa mandeha, dia nefa ny olona tsy vonona ny hetsika. Mila tadiavo zay pirkei avot zay, fa any izy any. Chapitre voalohany izy. Qui en maase vecheshbon veda'at. Rotsel Omar zao ozy izy le fanazavainy io pasokony Kohelet. Qui en qui io etika zao.
qui n مع c viajibona okay retsono lomar zafady tsika fa eto retsono lomar chez n مع c على mitzvot على c الحسبون على رفهمتين وزيز يبقى سوكيوه n مع c دي فتعرف مريسا مكاسي كانت تنوي mitzvot على c na mfumba ni pasukuzan code nizun rasareni bikhain vitala yetu rifamteni izy hoe maasena ny asa tanana zavatra tokony atao dia mitzvot ase na ny fomba na ny mitzvot positif le heshbon le heshbon zany hoe ahoana zany ahoana dikana an'izay tanisa sa zavatra vita ohatrany hoe compte ny zavatra nataonao vokatry ny zavatra natao zany isan'le zavatra nataonao alle mitzvot lotase ina ndray zay zina code ny antsoina hoe fady na mitzvot lotase na mitzvot négatif vedaat alla yediat atora rehefa miteny ndray izy hoe daat ozy izy dia inona io ny fahalalanao na ny fianaranao an'ilay tora eo zany eto ty tontolo ty ihany no afaka ianarana tora azahoanao amin'izay fotoana zay amin'ity fanazavana ty fa efa tsy miala eto anao dia zay zavatra hainao teo no hoentinao makany dikan'izay zany tsy afaka ohatra hoe mianatra mpisatry fotsiny le olona anankiray dia dingana mpisatry zany ny ianarany any amin'ny fiainana manaraka fa tsy afaka miakatra na dia hitany zany nefa izao zany zavatra mitranga rehefa miakatra nefa tonga any amin'ny tontolo anankiray tsy hita maso dia tazana daholo ny zava-misy rehetrarehetra io satria eo ny fahamarinana fa aizanao no apetraka any amin'ny dingana misy anao raha ohatra ka mpianatra mpisatry le olona dia apetraka any amin'ny dingana antsoina hoe mpisatry dia tazana nefa le zava-tsoa zava-dehibe sy zavatra mahazava-be any amin'ny antsoina hoe sody fa tsy afaka makany izy maninona satria mianatra mpisatry fotsiny tsy afaka ampidirina any amin'ny toerana avo fa eo amin'ny misy anao zay no mahatonga anazy miteny hoe eto anao ozy izy le daat tenen'ny Shlomo Amenera io dia fianarana tora eto amin'ity tontolo ity ianaro izy ny tora atsma ny tora hoan'ny tora fa tsy hoanao hoe mihevitra hoe andeha any amin'ny toerana antsoina hoe sode ianaro ny tora le shem shamaim bishol asher ata oler shama satria andeha any amin'ny sheol anao izy izy ohatra ka dika amin'ilay dika albibshat dia hoe satria ny toerana andehananao izy izy dia any am-pasana na ny tontolo tsy hita maso zay ozy izy mahatonga an'le hoe eto mandehana dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka mitsony zay ny hevitra eto Benimtsa kikol zman shelo kiyem tariag mitzvot nikrat tzadik she eno gamur zay am'zay rehefa azonao izy izy zavatra rehetra zay hoe fanatanterahana ny mitzvot 613 mitzvot no azahoanao fana tsy simba na tsy sampona rehefa tsy sampona na tsy simba ny fananao dia afaka manatona na Hashem anao ary miakatra midingana rohani arabana sy ny miakatra midingana fahamasinana hasina kedusha dia resaka tsika teo raha ohatra ka tsy ampy ozy izy ny fomba na le 248 mitzvot ase ny zavatra tokony atao ny fomba dia antsona anao hoe misy sampona na misy simba dia raha ohatra indray olona anankiray nandika fady na dia ray fotsiny ozy izy tonga dia antsona izy hoe baalemum na tompon'ny fahasamponana iny zany enjana mavesatra kokoa ny vokatry n'izay fandikana ny fady vita zay zavatra zay tenenina ozy izy aza matoritory eto amin'ity tontolo ity fa ity tontolo ity no fanamboarana zany rehetrarehetra zany maninona satria eto tsika no afaka manana hery anaovana antsona hoe tesova amboarinareo zavatra rehetrarehetra simba vokatry ny fihetsika vokatry ny midotra haute vokatry ny fandikana fady na toetra ratsy sy ny fandikana fady eto no fanamboarana azy fa tsy any ambony sy sanatriny zany na any anaty-pasana sanatriny zany tonga am'izay ozy izy rehefa azonao zay concept rehetrarehetra zay dia zao am'izay ozy izy fataro fa inona nintsaki lizman she raha ohatra ka misy olona anankiray ozy izy
Ny misaky kol zvan shelo qui aime tariag mitzvot nikra tzadik she eno gamo. Amin'ny fotoana hoe ny olona anankiray ozy izy tsy mandray mihitsy ny mitzvot positif 613 mitzvot ny fomba sy fady ino dikan'izany tsy manaja ny fomba tsy manao ny fomba ary tsy manaja ny fady mitzvot positif mitzvot négatif inona ozy izy ny antsoina azy tzadik she eno gamo tonga de antsoina izy hoe tzadik eto zany tsika misy dingana anankiray dingana voalohany ratsy raisika ataontsika tableau misy izy satria reto le zavatra ilaina tena marina miditra amina cyprien zany tsika zany nahita tamin'ny farany teo hoe tzadik gamour na tzadika olona hoe marina tanteraka fa tsika zany zao eto ataoko eto amizay tzadik lo gamour mbola tsy tanteraka zany izy de inona izy nita anatin'io tzadik lo gamour io tsisy tsisy 613 mitzvot tsy manatanteraka zany izy zay ok mazava ho azy koa zany fa inona zay niteneniny zao shelo kayen tariag mitzvot nikra tzadik ki lo al hinam hitpalel moshe rabbenu على وشلوم تفيلات كي منيان بإتخنان لكنس بأريت هاي هاي ريت كده اوكي يقول تسونا ويت سنانا تيركا ني 613 mitzvot zany efa tzadik izy afaka tonga de tsona hoe tzadik fa tsy manao mitzvot 613 mitzvot fa zay ozy izy natonga ny Moshe Rabbeinu mivavaka firy isan'ny vavaka nataon'ny Moshe Rabbeinu azahoany hiditra any amin'ny Eretz Israël afantatry afaka pinakely za azafady Shalom Rabbanit Laita Jeffers maninona ozy izy Moshe Rabbeinu mivavaka tena nangataka be tamin'ny Hashem mba hiditra amin'izany toerana antsoina hoe Eretz Israël zany ary mivavaka izy valin'io Rabbi Chaim Ishai firy ny gematriany ve'etchanan apiko anao 515 prière ozy izy nataony Moshe Rabbeinu azahoany hiditra amin'ny Eretz Israël maninona satria zao amizay tenenin'ny Rabbi Chaim Vital ki lo al-Chinam tsy fatany ozy izy nivavahan'ny Moshe Rabbeinu alafa shalom tamin'ny firy ozy izy le tefilote nataony 515 mba azahoany hidirana amin'ny Eretz inona io Eretz Israël et là le hashlim nafsho bikiyum kol tariag mitzvot satria ozy izy ny tanjona Moshe Rabbeinu tamin'ny tefilana nataony de azahoany hidirana ary anapina ho tanteraka ho feno azafady ny fanany amin'ny fandraisan'ny tariag mitzvot maninona satria ka asher hikayem kulo ela she aidan lo nikno bo gam kol hamidot atovot andasasolo misy zavatra tsy ampy eto ato amin'ity boky ity misy fanazavana kely anankiray sa mana original zay izy miteny ay zao ozy izy satria ozy izy tsy ampy zany le mitzvot nataon'ny Moshe Rabbeinu maninona satria ny 613 mitzvot ny akamaroan'ireo mitzvot reo any amin'ny Eretz Israël no mipetraka ohatran'izay zao ohatra hoe rehefa manana tany ianao de mila mamela ho an'ny mahantra ohatra aiza zay tany zay Eretz Israël nefa Moshe Rabbeinu tsy niana tany amin'ny Eretz Israël zay natonga anazy hoe tsy ampy zany ny tsy ampy ny mitzvot iny zany mitzva iny zany ohatra zay fa maromaro ihany le izy de misy koa zao mitzva le hoe rehefa mamokatra ny hazo misy teo manome voankazo anao de amin'ny taona fahaefatra zay anao vao afaka mihinana an'le vokatran'le hazo
vokatry le voankazo zany. De inona koa natao alohan'ny hihinana izy, tsy maintsy hoentina ho any Jerosalem le voankazo de anaovana amena ho ana Shem sy ho any koanim. Zay ianao vao mahazo misakafo mihinana an'ilay vokatry ny hazo voankazo moa zany, voankazo azonao. Zay mihitsy voatr'rehetra ohatran'ireny ohatra. De tsy vita tsy nahavita tsy azon'ny Moshe Rabbeinu zany tamin'izay manina satria tsy afaka niditra izy, zay no tonga anazy nivavaka mba hiditra any, mba ho feno izy de 613 mihitsy voto. Ka Asher Hikayem Kulo de vita zany zay. Kilo Chinam Moshe Rabbeinu et là les Hashlim et Asher Hikayem Kulo et là chez Adayin Lo Nikno Bo Gamken Kol Ha Midot Tovot Bekinyan Gamur et là Al Yede Minhamto Al Im Ha Yetzer Hara Ne Zenikra Tzadik Gamur Hakovesh et Yetzro. Ah, dingana anakray astika eto zao. Eto Tzadik Gamur Kovesh Kovesh et Yetzro. Misy dingana anakray indray ozy izy. Misy ozy izy zany dingana anakray tsona hoe Tzadik Gamur Kovesh et Yetzro ina dikan'izay olo marina tanteraka zay nandresy ny dominé. Oui, on est dominé. Tsy hoe dominé zany, tsy hoe dominé zafady fa nandresy, natao hoe mandresy any zany le izy tena marina. Nandresy ny Yetzeran na ny nahafe zay angamba todaraba. Nahafe ny ilany ratsiny zany, le côté antsona hoe Yetzer Hara. Inona ozy izy? Manatantera misy zany anatiny zao 613 mihitsy voto fa e ny midot na toetra ratsiny izy mbola miady izy zany, nandresy izy fa zany tsy dika hoe namany. Resiny. Ina dikan'izany rehefa matoy izy hoe resiny le toetra ratsiny, dikan'izay izy fantany le fihetsika amin'ny toetra ratsiny fa izy mbola tsy namana miaraka aminy. Izy zany sady misy ny toetra ratsy. Toetra ratsy moa zany mbola eo zany. Tosika an'izao manjaka. Resy tosika an'izay ty. De eto zany izy zay arakin'izay tenenin'izay. Rehefa miady zany zareo, miady izy miaraka amin'ny toetra ratsiny de resiny izy fa mbola tsy namany. Zay no mahasamihafa ny antsoina hoe Tzadik Gamur Kovesh et Yetzro sy le dingana hitantsika manaraka antsoina hoe Chassid. Aloha vakina le Rabbi Chaim Vital no manazava anazy ao antsika. Asher Hikayem Kulo et là chez Dian Lo Nikno Bo Gam Kol Hamidot Tovot Beteva Gamur Ad chez Kayem Hatariag Mitzvot Besimcha ou Me Ahava Bli Garoui Yetzer Hara Kulo Klal Ya'an Nizdacher Ahomer Legamre Ukemo chez Amar David Ameler Alav Shalom Velibi Halal Be Kirbi Gam Amar Sham Hashem Lo Geva Libi Vegomer Nafshi Ke Gamul Ki Gamal Alay Imo Yira Ke Ilu Hotvaot Bo Kol Amidot Me Shitse Me Rehem Imo Hine Zenikra Chassid Gamur. So izy. Raha ohatra ndreo
tonga am'zay dingana antsoina hoe tsadik gamour zay zany le olona miady izy amin'ny hetsararany de mandresy izy Baruch Hashem de tohizany ihany ozy izy le fitombonana fahendrena mitombo fahendrena foana izy iny dikan'izany mimidina le toetra ratsiny le toetra rehetrarehetra zay mampidina azy manana le toetra ratsy zany de ino izy ny zavatra nitranga tsy vitan'izay fa rehefa manatanteraka ny mitzvot izy a de inona izy teo besimcha ampifaliana no anatanterahany le mitzva ito besimcha ary ampitiavana ny nahary azy satria rehefa tena mandinika an'ilay antsoina hoe didy moa zany na mitzvot io a no proof ny fitiavany Hashem ho antsika fa zay zavatra zay a bezat Hashem manaraka resahana fa rehefa manatanteraka zany zay olona zay sady mitombo fahendrena izy de rehefa manao an'le mitzva na ny fomba sy ny fady rehetrarehetra fa miaraka ampifaliana na natanterahana izy fa tsy hoe ay de anao an'izao ndray zany zao mila atao zany ty tena mandreraka bezat Hashem ampifaliana ary ampitiavana ahava ary tsy de am'izay fotoana zay izy zany tsy voakitikitika ny hetsararany intsony vao misy zavatra mihesika kely tonga de tsy azo ny hetsararaha intsony le mikasika azy klo iana niskar ahomer le gamre ary tsisy zavatra tadiaviny intsony izy amin'ny resaka hoe ara-batana zany ina dikan'izany ny fiainany tontolo eto zany tsy eto ny tanjony fa tanjona hafa misy zany ny zavatra iainany وكموش أما دافيد أرجعكم فلازم دافيد أمينيرا وزيجة وديبي خلال بكيربي هنا ديجاني خلال أبي خيم إشاي خلال ohatry ny hoe raha miteny frantsay izy de frantsay izy de mety hoe ohatry ny hoe profane ve zany halal fantatro ny tiana tenena misy an'izay hevitra zay todato-daraba fa ny halal dikan'izay zavatra vide ina dikany hoe vide amin'ny teny gasy ina atao hoe vide fauna toda-daraba Shalom shalom Rabbi Yohanan shalom shalom fauna tsisy ny foko izy izy a iny zany tenen'ny Bibi halal be kirby ny zany fauna izy ny foko atao anatiko ny fo ao anatiko ina dikan'izany ina ny zavatra resantsika eto ny tiany David Amenera lazana izy zany ny hoe fauna amin'ny etser ara tsisy toetra ratsy intsony zany anatin'ny fony amin'izay fotoana zay zay ny teneniny eto zay zany ny code eto anatin'ity Tehillim 109 pasuk 21 raika amby roapolo rehefa miteny izy ny foko izy zany de fauna ao anatiny tsisy etser ara intsony tsisy homer tsisy gashmi intsony zany ao anatiny homer zany mantsy ohatran'ny hoe Homer asibety ao na dikan'izay amin'ny teny Homer matériel tsisy zavatra matériel zany bosika matériel ezat Hashem de tsy vitan'izay ozy izy misy koa Tehillim anankiray Hashem lo geva libi ndasa latsika Tehillim ity fa ohatrany tsara ny mamaky an'izay Kuf Lamed Aleph Aleph psaume Kuf Lamed Aleph Uzis Shir Hama'alot le Dawid Hashem lo gava libi velo ramu enai velo hilarti bigdolot ou niflaot mimeni. Côté des degrés de David. Hashem Moses, ni fuku zizan dia
tsy mibontsina vokatry ny foiboiboina. Hitantsika zany fa inona ny mampibontsina ny fo na inona ny mameno ny fo. Zay zany ny kôdy tiany Rabi Chaim Vital resana eto hoe matoa David Ameller ny teny laza hoe foana ozy izy ny foko satria tsisy inona ga'ava geva. Azafady velo ramoa ny tena marina ty orgueil marina fa atona hoe orgueil ga'ava fa ramoa zany ohatra hoe olona mametraka ny toerana avo miseho ao zany mieboebo izy izy mieboebo tena marina mieboebo. Zay zany ozy izy le kôdy ato hoe io olona io zany antsoina hoe chassid satria zay ny antsoina hoe chassid. De ine zay nikra chassid gamour olona zay manana zay toetra rehetrarehetra niresantsika teo ary ny resan'ny David Ameller reo de io ny antsoina hoe chassid gamour na ino ny antsoina hoe chassid amin'ny teny gasy. Olona feno fahasoavana manao asa soa olona ino zany zay no fetetsona azy be fahasoavana manao chesed chassidut zany. De ito zany dingana anankiray eto ohatran'izao le izy chassid gamour na olona manao asa soa ary feno complet. Ino dikan'izany mahavita manana 613 000 votes izy fa ataony inona miaraka amin'ny afaliana sy fitiavana. Zay ny olona antsoina hoe chassid gamour amin'ny fanatanterahana an'le 613 000 votes ary tsy vitan'izay ny toetra tsara nozy izy ny toetra nozy izy ny toetra tsara ananany dia inona tena lasa ohatrany hoe natoraly aminazy ohatrany hoe tany kibony reny nozy izy tonga de ohatrany nanana an'izany toetra tsara zany. Zany rehefa mahita an'le olona am'izay dingana zay zany ianao de tonga de hoe moramora aminazy tsy hoe tsy mora tezitra fa miresaka tsotra kady miadana no tsy zavatra ny zavatra rehetrarehetra manjo azy ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana zany hoentiny ampifaliana sy ampitiavana daholo. Zany zavatra zany dingana moramora milaza azy fa ny andehanana am'izay mila ezaka be zany tsy midika hoe tsy azo zany dingana zany. Toetra tsara izy zany de lasa ohatrany hoe toetra tany akibon-dreny tany ankibo ndreny zay ny teneny teo Bechem imo tsy arabe ine zay nikra comment ok nafsi kimsa Rechem imo ine zay nikra chassid gamour. Zay zany dingana anankitelo niditra tsara anatsipiriny zany tsika zao ki ken zay am'izay ozy zay na tonga ny David Ameller ndraiky mbola ny teny hoe ki ken David Ameller alava shalom lihioto moftah beteva bemidot tovot satria ozy izy fatara fa David Ameller ozy izy de ohatran'ny olona tena lasa naturel aminazy ozy izy ny toetra tsara manana ny antsoina hoe midot tovot beteva ohatrany hoe zay ohatrany hoe teraka izy de tonga de ohatran'izay no ohatrany hoe olona kemy zany ny toetra anananany vao mivoaka ny kibony reniny nefa mila fatarina fa David Ameller niady izy talohany izy zany niady de nanipitany dingana antsoina hoe tsadik lo gamour tsadik gamour koveshet fetsro de niakatra foana izy niady ka hatraminy tonga amin'ny dingana antsoina hoe chassid gamour lasa toetrany le olona feno fitiavana sy feno afaliana lasa toetrany tsy ezaka misy ny ataony rehefa mampiseho ny afaliana fa tena iny toetrany ozy izy lasa anatiny ubekio mitzvot kara atsmo chassid de zay ozy izy ny fandraisan'ny mitzva ozy izy zany de zay natonga anazy antsoina hoe chassid kemosh amar shomra nafshiki chassid ani araky ny telim vakitsika isaky ny shaharit fantatry Rabbi Chemishay aiza no amakinan'io
mitzvah io io telim io ام شحريت ليز شومر نفسيكي حسيد اني شحريت jetzt فتشي ربي خميس هيك تصدق إذا تسمى رتري Manum kamnewet tefila le David. Ziwa rehefa vita daholo ny famakiana Torah, ohatra ka misy famakiana Torah na tahanun, vita zany amida. Dia navita ny Ashtre dia tonga ary amin'ny Beata Kadosh. amin'ny Bet Yaakov. Alohany Bet Yaakov todaraba. Io le Tehilim, hoy izy hoe tefila le David hete Hashem oznecha aneni ki ani ve'evion ani shomera nafshi ki hasid ani avoto izy ny izavady tsy avotona fa shomer ken arovy izy ny nefeshko izy io nefesh sikhli satria fa dingana hasid izy arovy izy nefeshko na ny fanako satria hasid ani satria zao izy zany dia olona feno fahasoavana manao asa manatanteraka asa soa feno fahasoavana hasid zay zany teneniny David Ameler kod zao zany rehefa tonga eo zany tsika dia mihafantarina aiza dingana misy zany olona antsoina hoe David Ameler zany olona niady tamin'ny Etserarany ary navita mandresany Etserarany ary lasa namana miaraka amin'ny Etserarany satria zay no hitantsika izy avy eo Bezat Hashem. Dia vety tsy misy zavatra vitrivy kely hoe afiry zao mbola misy fotoana ve hoe mbola lavaka ety rehen amaka benuzana hay ma de bainy Unival hasida lekayem minna mine de sirke avot ok amin'ny manaraka indray toy izantsika eto izy misy fanontaniana ve tena marina ve fa tsisy fanontaniana dikan'izay zany tena tsisy fanontaniana mihitsy tena tsisy fanontaniana zany dikan'izay Baruch Hashem tsy mamaly fanontaniana intsony zany zao zany izy zay zany ny eo amin'ny tsipiriny le dingana telo hitasika androany zay nazavainy Abi Chaim Vital reto zany reso noty ary tsy vitany fotsiny hoe miraisina noty fa ezahana tanterahana reo dingana telo eo ny olona rehetrarehetra zany farafahakeliny na ny tena marina olona rehetrarehetra antsoina hoe tsadik fa logamour satria raha ohatra ka misy olona anankiray tsy manara-tanteraka ny 613 minutes vote ary tsy mikarakara ny antsoina hoe toetra ratsiny izy zany sady miaina amin'ny fihetseham-po sy le vatany mitondra azy sady tsy manara-tanteraka ny minutes vote izy zany efa tonga dia antsoina hoe tsadik fa tsadik logamour zany dikan'izany olo marina izy mahitsy zany marina fa mbola tsy tanteraka rehefa mivoatra izy tetra amin'izay izy hoe ndaso aloha ary fa ke misy ny antsoina hoe fomba sy fazy na minutes vote positif sy négatif dia ndaso fa ho tanterahana
tanterahana le izy, ok, vitany le izy mitazona azy fa ny toetra ratsiny mbola ao. Izy zany ao izy miady. Misy dingana maromaro mantsy anaty antsoina hoe tsadik gamour alohan'ny ao anelakelan'ny tsadik logamour sy tsadik gamora misy dingana maromaro. Ino dikan'izay? Mety hoe manomboka zany le olona anankiray manaraka fomba na mitandrina ny fady fa mbola eo ao anatiny le toetra ratsy mampirisika azy mandika fady ohatra na manota. Zay zavatra zay efa tsadika izy zany fa tsy ato amin'ny hoe logamour intsony satria efa manomboka mandray ny 613 minutes vote. Ahoana ny fandraisana 613 minutes vote? Vita ny antsoina hoe geroute na conversion. Zay zany vao afaka miakatra amin'ny dingana anankiray hafa eto antsoina hoe chassid satria efa natoraly aminazy ny manatanteraka ny minutes vote 613 minutes vote ary vitany koa ny mandresa ny etserarany. Tsy hoe ohatra zao misy hoe etsarana akaiza hoe resaka hoe tahotra. Tena tsy vitanao mihitsy mandresy ny tahotra amin'izay fotoana zay mbola tsadik gamour tsadik fotsiny tsadik fa ao anelakelan'ny tsadik sy logamour sy tsadik gamour. Rehefa vitanao amin'izay ny mandresa ny etserarana na le toetra ratsy dia eo anao vao antsoina hoe tsadik gamour kovesh etsetro na nandresa ny etserarany na ny toetra ratsiny. Dia vita zay dia inona koa rehefa vitanao zavatra zay ka tsy miady intsony anao amin'ny etseraranao fa lasa namanao izy ary izy amin'izay manampy anao. Zay angamba no ampiako eto. Ampiako eto koa le izy hoe dia lasa namana ny etserara miara-miasa aminao amin'izay zany ny etseraranao ary ny toetra tsara dia lasa ohatran'ny hoe tena toetranao natioraly fa tsisy ezaka. Ary vitan'izay fa rehefa manatanteraka ny fomba sy fady na minutes vote positif sy négatif dia ampifaliana sy ampitiavana ho anà Hashem no anaovana azy na tanterahana azy fa tsy hoe mitsy và voatery zany manao an'le fomba, voatery zany manady an'le fady. Tsisy hoe tsy voatery intsony anao fa tianao le izy satria ho an'ny fitiavanao amin'ny nahary anao nanaovanao an'le izy. Zay ny dingana antsoina hoe chassid gamour. Dia iza ny tonga tamin'izany dingana zany? David Amelech. Izay antsoina koa hoe Mashiach, ilay nosehana menaka. Ilay nosorana menaka. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Toda Rabba, Rabbi Chemishai, si misy fanontaniana aty zafady? Misy fanontaniana hoe tahotra ve toetra ratsy? Tahotra ve toetra ratsy? Tsara le fanontaniana. Inona ny hevitry Rabbi Chemishai? Ny tahotra ve toetra ratsy? Vokatry ny avera, vokatry ny ota. Ny tahotra sy ny avona. Teza nahitantsika an'le hoe ny tahotra anatin'ny Torah voalohany indrindra. Fantatry Rabbi Chemishai ve? Fantatrareo ve? Gan Eden. Ie. Inona ny zavatra voasoratra zany ndasy jerentsika. Avona sa het sa pesha? Raiso ny Chumash dia jereo le soratra.
Ao amin'ny Bereshit 3:10. ויאמר את קולך שמעתי בגן ויירא כי ירום אנוכי יירא. فإذا دوي فوكتشنين نزلون نتاوش خد فين نتون زلوي سين فبيشعسا هنا نكره أظن سألوا نزلوا إن مثلا ما فنستيل بتي نون نتون dans les sujets إن فازوا نون إن مثلا ما فنسنوي بيشع أظن عذرة لنكون نتنوي حد إذا ركزنا من فت ohatran'ny hoe zavatra tokony tsy atao nefa nidikaina. Na hoe zavatra tokony natao nefa tsy vita. Izy no avy indrindra amin'ny lafin'ny vokatra ratsy. Navanina sa ny pesa? Zay le fanontany. Dia mahay rahabe Nehemia ao ve? Tsy hainiko. Ezra Tashemina tsy mahita ambara iny. Ezra Tashemina. Aloha ajanona eto fa amin'ny manaraka jerentsika izay hoe inona zany ny fa ny tahotra tsara rehefa mitahotra avy amin'ny Hashem, Yirat Hashem. Zay le hoe N-I-R-A, N-Chokhma. Na tsisy raha tsisy tahotra hozy izy le olona dia tsisy fahendrena. Fa inona izay tahotra zay araka ny fandresantsika, ny tahotra zay no antsoina hoe tahotra ny voakapoka. Voakapoka an'izy Hashem. Maninona satria tsy nihaino ny teniny, tsy nanaraka ny tenin'ny Hashem. Dia matahotra ny kapoka vokatry ny Avera, ota. Iny tahotra iny satria iny zany voalohany indrindra, iny no tsara. Nefa le tahotra eo amin'izay zany misy vatarina hoe aiza hoaiza zany le tahotra tianareo tenenina. Tiana tenenina amin'ilay fanontaniana hoe tahotra ve ratsy. Ny amin'izay fotoana izay koa ny tahotra dia mamoaka na mireveler, mamoaka an'ilay vokatry ny ota. Zay no tenentsika teo vokatry ny ota satria ny ota no mitondra an'ilay tahotra mba ho la hoe misy vokatra zany, misy conséquence, misy vokatra n'io ota natao io hazo shalom. Dia zay le tahotra. Dikan'izay ilaina le tahotra fa mila fantarina hoe tokony zany hoe misy dingana ilaina ilay izy, dia misy dingana tokony ampiasaina. Zao zany izy hoe misy dingana zany mila ianao no mitondra mampiasa an'ilay antsoina hoe tahotra. Iny dikan'izany hoe ilaiko amin'ity fotoana ity le tahotra. Ianao zany mandidy izay dingana izay fa dingana avo be, fa tsy ny tahotra zany mitondra anao, mitondra ny vatanao zany na ny mitondra ny sainao. Fa ianao no mandidy hoe misy zavatra iainako izao tokony misy tahotra, dia avelanao le tahotra mandray miaina. Zay le dingana farany avo. Amin'izay fotoana izay tsara ny tahotra. Fa ankoatr'izay raha ohatra ka ny tahotra no mitondra ny fihetsikanao sy ny fisainanao tsy izy zay. Angamba tsy haiko na namaly ny fanontaniana zay. Mamaly kely fotsiny zany. תודה רבה לכולם, תודה רבה רבי חיים ישי, סינפן כבינריצ'ה, אומבוממות, תודה רבה. ונביא תיקי שריצ'ה ננרק התאומני, פייסבוק, רבי יוחנן, תודה רבה, הרבנית לליטה ג'פר, תודה רבה, רבי איינה, סי, ריצ'ה, זה ננרק. לילה טוב, תה מביתה
mba ho moramora ny fifadikan ny jeune Esther. Tsomkalina moa zany amin'ny teny hébreu. Mba ho maivana moa zany. Nay la ataovy, nay ko lamy. Nay la ataovy.